Ny lalàna velona am'izao zany tsy mametra hoe tsy maintsy misy avokavo afaka mitory ny candidat anankiray na solotena candidat anankiray na olo-pirenena fa tsy voatery maka avoka le olona raha mamaky an'ity guide ity fa afaka avy hatrany manao ny fitoriany dia manaraka ny torolalana fotsiny dia efa mety kana mihitsy ary tsy misy atahorana akory mametraka fitoriana fitsarana fa service public amin'ny fitsarana. Paikadiny safidy moa zany ny amezaka manamafy ihany koa ny famporisiana ny olo-pirenena sy ny fiarovana zay mahatonga anay mametraka n'ilay larana maitso mba ho fantatra iavantrany le olona vonona mitory sy tena atandeha tory dia azona iapiny izy na ara moraly zany na ara teknika ny fitsarana moa zany. Betsaka ireo mitory fa tsy mahafantatra an'le paikady dia na dia hita ireo mitombona ny zavatra resahany any anatin'le fangatahana taona zany dia tonga dia tsy niraisina fotsiny jerena hoe inavy moa mampahazo raisina n'ity fitoriany ity efa voafehako daholo zay mampahazo raisina anazy ahoana indray no mampitombona anazy atoro andreo olo-pirenena inavy ny paikady tsy maintsy arahana satria ama fifanolanana ara-pifidianana anazy dia be pitsopitsy ny sarotsarotra le izy.